Faly mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy amin'ny alalan'izany feokiram-pamantarana ny Doria zany. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria alavaina amin'ny hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana, fahendrena no izana ifampizarana. 5 taona sy tapany zay no sy ny fandarana Doria ity. Ary zay efa vita dia tahirizitsika ao anatin'ny adresy YouTube Fanabeazana Doria Imanovojery. Azontsika jerena. Isaorantsika Andriamanitra zay nanome tombon'androm-pahavelomana fa atsika mizara ny soa sy ny tsara araka ny teny filamatra ny fandaharana manao hoe rehefa soa rehefa tsara dia zarao mizanaka mampara. Atombo iaore no atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary itsangambato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peon'ny M3 FM fa atsika misitraka an'izany fandaharana zany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any atokantrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandaharana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy hovatsika ny fomba mifandaharana, hita fa nahatsara. Ialoavatsika n'ilay zanam-pandaharana teny maiva leroa. Io teny maiva leroa io koa misy teny fanevany. Anareo pondonombo malandy, io anareo mpandefa SMS mpanaraka fandaharana io zany. Marambitsy miranga. Tany no niterahan'ity zanam-pandaharana ty. Ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao sika pionjo fa zaka atao tsy egnara. Fakasitrahana amin'ny fandaharana na fanamarena raha misy. Zay ny tena mibana amin'ity zanam-pandaharana ty. Ka ho marika amin'ny fakasitrahako anareo dia ho tononoko anareo zay nandefa SMS taty amiko mba ho valy ny fakasitrahana zany. Mamitina boana maro. Maefa Ambalavola, Stefan Maro Miandra, Erika Tsaramandroso, Benavina Mahavoky, Alexis Tsararivotra ambadika ny Savonery, Manampy Andranotakatra, Solofo Ambalakida, Ery Manjarisoa, Papazaka Pornamakia, Edvise Tsakoa Manera, Fara Ambonio, Zefa Ampasi Malama, ohatran'izany. Volatina Soagago, ty tanàna tsara hitako Soagago zany. Eveline Mahavoky, Soa Batoara, Alfonsia Amboromalandy, Tina Mahabibikely, Zahay atia Bevary, commune Tsararano, district Marovoy. Zay le filaza fa tsy nanona anarany. Zahay atia Bevary, commune rurale ny Tsararano, district Marovoy. Bernard Ambovomavo, Jean-Claude Mangapaika RN4. Jean-Claude iangaviko moa mba lefa soalohaloha fa tarabe anao mandefa azy. Zay nareo nandefa SMS taty amiko. Makasitraka anareo rehetra. Ny fandraisantsika dia 032 44 759 83, 032 44 759 83, 034 84 759 82. Zay ny narahantsika farany teo. Amarin'ilay mpanoratra malaza io lohahevitra antsika io. Io le Alfred de Musset zany. Mpanoratra malaza io amin'ny hoe mpianatra raha ihany ny olombelona izy ny fanahintainana no mpampianatra azy. Zay ny nentin'ny lazany anazy. Ary tsy misy olombelona mahalala ny tenany raha toka tsy mbola nijaly zany. Nefa io fijaliana io ny tena andosirany velona ny tany rehetra am'izao. Azadino avako aby fa na io Jesoa natao zanaka Zagnahary io nandalo azy fijaliana. Indrindra fa isika. Zany hoe ianao, izy, za, nahoana ny tsy andalo am'izany. Misy fomba fiteny malaza zay manao hoe Andriamanitra tsy ometsiny, Zanahary tsy omepondro fa ny olombelona ny be siasia. Zany hoe tompona andraikitra amin'ny adosoa nataonao, ianao amin'ny maha olombelona anao. Mbola manamarina n'ilay lohahevitra antsika ihany zany hoe mitondra tena fanao ny malemy satria sarotra ny mitondra tena. Anisan'ny tranombakoka ny vahoaka malagasy ny fombandrazana ka
Tena ilaina ny fanajana azy ka mahatsara antsika ny fikajiana azy indrindra fa ny fanajana azy. Rehefa tranom-bakoka na musée reny le navelan'ny taolo zany no resahako eto de afaka mijery sy miditra ao ny rehetra, na ny mpino na ny tsy mpino na olon-tsotra de samy mazoto ny hijery. Fa rehefa io fomban-drazana io no ajaina, topoina, lalaina de mitrangany hoe zay fady tsy mety aminay io fa zay mpino sy ny sisa. Aza dino fa tranom-bakoka ny vahoaka malagasy ny fomban-drazana, ary aza dino fa tsy misy firenena ambony ty tany ty tsy manana an'izany atao hoe fomban-drazana zany. Na inona na aiza misy anao zany am'izao tontolo zao de samy manana ny fomban-drazana io. Nahoana ianao no manao ny fomban-drazanao sanatria mivava tahaka ny valalan'ambo, ianao tompony indray no mamingavinga ny sonavelan-drazanao, mampalahelo anie zany. Aiza ianao ny ahita fahatsaram-piainana zay mbola marin'le hoe mitondra tena fanao malemy satria sarotra ny mitondra tena. Anisan'ny mandrafitra ny olombelona ny vatana, ny saina ary ny fanahy. Nefa amin'ny fiainan-olombelona mavesa-danja kokoa io vatana io. Io ny tena mavesa-danja aminy. Zany mahatonga ny rendrarendra tany, mahatonga ny olona mizaozao, volako, fananako, arenako, zay rehetra mety anehoana firiariana matim-boninahitra ny akamaroan'ny olombelona. Aza dino fa tsy ny vatana foana no mampivoatra amin'ny maha olombelona, araka amin'ny fiteny soratra masina manao hoe tsy ampy rano mofo ihany no iveloman'ny olona fa tokony hiaraka amin'ny fivoaran'ny saina sy ny fanahy. Ary zany mahamaro ny moskito amin'ny fiainan'ny olombelona. Inona moa ny moskito? Io le mipody afara am'izay vita nge. Mpanan-karembe anao ny lasa mahantra, mpitondra anao ny lasa hoentina, mpanoro anao ny lasa toroina. Ary zany dia marin'ilay fomba fiteny manao hoe ny hery tsy maleo amin'ny fanahy. Zany hoe raha vatana foana ny tompoinao everina dia tsy feno maha olombelona, lasa déséquilibré le olona. Ary tena mampidodoza reny olona be vatana avo ranjanana reny raha toka tsy ampisaina. Tokony ampisaina, ampifanahy izy reny satria matony ankizy afaka miandro omby noho izy manan-tsaina sy fanahy, ary matony ny omby le be vatana fa tsy manan-tsaina sy fanahy. Rehefa mba manabokona vatana maro manko am'izao manabokona an'ireny vatana reny, de mba aza dino ny anjaran'ny saina sy fanahy. Am'ty fiainana ty ninona ezaka fiariana ataotsika, aza dino fa tsy misy trano natao tsy ho rava, tsy misy lamba natao tsy ho rovotra, tsy misy loko natao tsy hiofo, tsy misy volo natao tsy ho fotsy, tsy misy nify natao tsy ho banga, tsy misy tanora natao tsy ho antitra, tsy misy totany ela zany am'ty fiainana ty, ary tsy misy maritra mandrakizay am'ty fiainana ty. Fa entaniko zany isika rehetra mba andala fahamarinana amin'ny fiainana sy ny zoma hamakasina amin'ny maha olombelona. Fa tena tandindondoza isika malagasy ankehitriny am'izao amin'ny karazam-paharatsiana misy, fa asana fandarana Doria ihany maro koditra amin'izy io, tena tandindondoza atsika ry havako, ka mahatonga ny olona maro mitondra tena manao fanaony malemy satria sarotra mitondra tena. Manoloana ny disadisa-piarahamonina, lonoloan'ny adi-traranga, adi-lahy politika, asan-dahalo, vonon'olona tsy ankijanona, samy maka ho azy amin'ny fiainana, fitiavan-tena amin'ny tikely, tsolotra, fandranitana amin'ny filana, indrindra amin'ny ara-nofo, maro tsy voatanisany ratsy. Manentana zany izay mba hanao ny soa sy ny tsara araka amin'ny fomba fiteny manao hoe ny manao soa tsy mahafaty antoko e, ny manao ratsy enjeniny atao, ny soa atao le venam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Tsisy
na iray aza mampisongadina ny ratsy amin'ny fiainana raha ny filazan'ny taolo azy fa ny mahagaga de le ratsy indray ny mbola manana mahazo vahana fa noho ny tsy fahalalany maro anisa zay ngamba ny mahatonga azy ny tsy fampiny fitazaina ara-tsaina momba ny fiainam-pirenena vokany dia lasa zezika mampitsiry sy mampahazo faka ny kolotsaina ny tsy mato manota indray ny mahazo vahana mampanaiky ny tena amin'ny hoe le madinika eo atao ny izy ihany mamendro fendro ny ainy akaiza mo hoe izy de tokony hitrotra ilazany marina sy ny tsy mety izao ny lahatra tonga hatramin'ny hoe atody tsy miady amam-bato ary raha mbola misy namany koa manao hoe mba mihetsika zany manoro hoe tsy mety io tsy ekeny io zao io izy indray ny mameno fendro so mamony biby tsy mahafaty ifiterany rambony efa rangaranga mihitsy ny tsy maty manota fa hoe izy biby zay mahatonga an'izany anie so mamony biby tsy mahafaty izy ange zany biby soritana ny hatsarany zany atao hoe ngeza zany amin'ny fiarahamonina tsy azo tohinina ary ny madinika no azo tsaraina sy azo pepona ny resantsika tamin'izay moa hoe rano lehibe ny mangala ohatrany hoe mangarom-bilany manao tsy mety zany manandra tsira izy atsaraina zany fa rano madinika mangala pinana ny tsaika reo satria madinika feny de zao zay mahadinidinika ny tenany de mahafantatra ny hafa ko samy zany tsika mandiny tena amin'ity fiainana ty fa zay fatra-pandinika ny hafa de tsy mahafantatra ny tenany misy mitondra tena fanaony malemy satria sarotra mitondra tena tony nahazatra moa zany de fa ranana amina tantara fo kely ilay loha hevitra de tamin'izay de hoe nisy vehivavy manan-kilema nitondra fiarakodia rehefa nijanona tamin'ireny toeram-piantsoana amin'ny fiara reny izy de niezaka nanajanona mijanona ary nanokatra amin'ny varavara amin'ny fiarany handeha amin'ireny posety reny de fandehanan'le malemy reny zany rehefa nivoaka izy avy eo anatin'ny fiara ka hipetraka amin'ny posety hitan'le olona fa sahirana de nisy olona niazakazaka hanampy azy tonga de tezitra ilay vehivavy manana kilema de nandroaka an'ilay saika hanampy azy gaga ny rehetra zay nahitan'io tranga io ka samy mieritreritra ny hoe ay moa ny maso nahita an'ilay vehivavy no nahita azy malemy fa ny sainy tena matanjaka be satria tsy nilain'olona misy hanampy azy amin'ny olana zay misy eo aminy fa noezany novanao azy samy rery misy zany olana mampahery misy olana mampalemy rehefa olana zany ezanao resena samy rery de mampahery anao zay fa rehefa olana iandrasanao olona mamaha azy de mampalemy anao zay nitranga misy am'izao rehefa mahita mpanankarena de tonga de mipetraka amin'ny toeran'ny mpangataka ny maro zany ary io tena fa lasa fahazarana mihitsy amboary mazay bako zay fa tena ratsy mihitsy am'izao tena mba amboary ma ary lay mpanankarena efa vononany amin'ny vola madinika am'le fanomezana ary efa lasa fomba zay le olana mampalemilemy lasa malemy anao satria olana anao zany ilainao vahan'olona foana jereo lay olana nosedran'le vehivavy manana kilema mitondra fiara teo feny mitiavanao misahianao mizaranao mamaha olana anao samy rery reseo ny olana anao faza tavandrana olo-kafa de ho mpandresy anao amin'ny fiainana fa ny akamaroany maro dia izy mihitsy mamboly olana azafady voleny le olana ho tonga any aminy iresahany am'le olona sitrany mba misy fanampiana tonga am'ilay fomba fiteny hoe mitondra tena fanaony malemy satria sarotra mitondra tena
io moa zany natsidika atsika mihitsy na ty firenentsika ty aza de atao mihitsy zay mampalemy azy sitrany mba isy fanampiana ka lasa makany lesika zay ny loha hevitra narahantsika teo no hoe mitondra tena fanaony malemy satria sarotra mitondra tena. Am'izao tsika anaraka loha hevitra vaovao ndray ny hoe tsara ny mifanondotra amin'ny fiainana, tsara ny mifanondotra amin'ny fiainana. Eto de misy fanamariana kely ataoko zany. Am'ty fandarana ty faniriana ny te-hanana ny tsara. Zay ny tena filamatra ny ty fandarana. Za tsy miteny olona zany mihitsy fa nitranga mpiarahamonina zay no atsidiko ary omeko vahaolana ka misy tezitra manko tsy na nareo tsy hitako hoe za ato anatin'ny studio ato fa te-hanana ny tsara zay koa moa zany mba filamatra n'le fandaharana. Tsara ny mifanondotra amin'ny fiainana, zay zany loha hevitra rahantsika. Raha faritana tsotra ny atao hoe fiainana, fandarana Doria no mamaritra azy eto de ny hoe fikatsahana ny mbola tsy hita ary fahatsiarovana ny efa vita. Akoatran'izay de efa menina. Zay nge io fiainantsika io e. Ny tsy hitanao tianao katsahana, ny hitanao apetraka ho fahatsiarovana, ny akoatran'izay de efa menina. Zay ny famaritany Doria azy. Fikatsahana mbola tsy hita ary fahatsiarovana ny efa vita. Akoatran'izay de efa menina. Manoloana an'izany famaritana zany de tsara ny mifanondotra amin'ny fiainana. Zany de tokony atao anatin'ny fitambarany hoe fahatsiarovatena na io le tsony vazaha hoe conscience psychologique. Ao anatin'ny fieritreretana, andiniana ny meloka, ny diso, ny marina na io le tsona hoe conscience morale. Ary io lay adika malalaka amin'ny hoe fanahy maolona zay entina mahatsiaro sy mitsara ny atao rehetra amin'ny fiainana. Zay le olona manam-panamako. Zany de tsy anavahana sarangan'olona eo anivon'ny fiarahamonina. Rehefa ny manan-katao no mifanena amin'olona de mahazo arahaba tsara, mahazo fanajana tsara, mahazo fiheverana tsara amin'ny lafiny rehetra. Fa rehefa ny madinika ny tsy manan-katao malotoloto de foana reo rehetra azo ny manan-katao reo. Fanontaniana de ny hoe fanahoana. Nefa azadino tsara ny mifanondotra amin'ny fiainana satria tsisy mahafantatra ny ampitso anie. Tokony tsy anavahana sarangan'olona eo anivon'ny fiarahamonina zany fanahy maha-olona zany. Raha atao indray-mbava dia io lay atsapana ny atonony amin'ny fiainana manontolo fa manana fanahy maha-olona lay olona anankiray. Io no atongavana amin'ny fanaony tsara mifanondotra amin'ny fiainana araka ty loha hevitra ataontsika ty zany. Amin'ny fiainana ny marina ny tokony ankina amin'ny fo aman-tsain'ny olombelona rehetra eto ambony tany ary anisan'izany isika malagasy. Nefa indrisy fa ny tsy fahamarinana indray amin'izao no ireareana eto amintsika. Ny tsy maty manota no tanjon'ny ankamaroan'ny malagasy. Feiny tsy antitra tsony ny ankamaroan'ny taranaka malagasy noho ny tsy fahafantaran'le fiainana zany. Ary ny tena loza tsy misy manoro azy reny ntsony fa samy mitaza-potsiny ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Asana ahoana fa asana misy mampalahelo azy, asana ahoana fa tsisy manoro tsony ane. Azadino fa ny vokatra marina tao dia azonaina noho izy akasitran'Andriamanitra. Zany na ela velona ny olona taloha, mbola maro ny nandalany marina. Nefa indrisy ny fiarahamonina misy amintsika amin'izao dia rakotraizin'ny fankahalana, rakotraizin'ny alatra, rakotraizin'ny von'olona, rakotraizin'ny fijangajangana, rakotraizin'ny fidoroana zava-mahadomelona, rakotraizina ny fiatsaram-belatsia, rakotraizin'ny lainga, rakotraizin'ny fitaka sy ny sisa. Zany ny fiarahamonina misy amintsika amin'izao. Noho izany raha te ahomby amin'ny fiainana zafady dia tsy tsara fa tsy ny fanondotra amin'ny fiainana. Zany ny tena mendrika.
Ary io manomeza aloha, mizara manomeza fa tsy voatery mandray. Ary manomezana de ny fahavalonao aza fa tsy hoe zay tianao ihany no asoavinao. Fa raha mahay an'izany rehetra, de ho paradisany eto amintsika. Saingy vitsy ny mahay. Nefa vitsy koa ny mahay mizara an'izany fahalalana zany. Ohatrany hoe fanentanako ataoko ho anareo dia ny hoe tsara ny fanonotra amin'ny fiainana ao anatin'ny fahamarinana. Fa ny fanomezana amin'ny tanila, io no mampisara-bazana an'izao tontolo izao. Ary io misy, aza mety ho resin'ny ratsy zany ianao fa reseho amin'ny soa foana ny ratsy, de ho lava velona ianao. De tsy maintsy ho mpandresy ianao. Fa zao, mora ampitenenana zany, fa mila ezaka mafy avy amintsika tsirairay avy. Ny fandarana doria dia mampitombo ny fotodrafitr'olona. Zay ny tena tianay hotratrarina. Ao anatin'ny fotodrafitrasan'ny fandaharam-panabeazana doria amin'le alavaina hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Firenena tena voafidin'Andriamanitra nge isika malagasy eto Madagasikara io. Zany ny tena mahamasina nyty Madagasikara tsika ty. Zay rehetra kolotsaina niteraka fanajana no itoerany asiny ty firenena ty. Ary zay rehetra kolom-piarahamonina itoerany fihavanana de lasa singa manavaka amin'ny vahoaka malagasy. Ka tokony afaka miambo tsika rehetra manana azy ty. Tokony miambo ao anatin'ny firaisan-kina. Zay ny mahatonga ny hoe tsara ny mifanonotra amin'ny fiainana. Ary tambatra reo rehetra reo de lasa sopitra mpitahiry ny sotoavana malagasy. Ka tokony ho toavitsika rehetra mba ho filamatra ho andriny ty firenena ty. Am'izay de mba miava-pangaro sika malagasy amin'ny firenen-kafa. Fa tsy zany no misy. Ny ady no imasony maro. Aza diny fa ny ady toy ny lavenina, ka zay mankafy azy ny ditsoka. Maro ditsoka amin'ny fiarahamonina any no ny ady. Toy ny sakay, ka zay ty azy no itomany. Maro mitomany amin'ny ady io. Tsy rariny, zao, raha anao ny sitaka, anao tsy ny ady, tsisy raha nahazo anao ne. Ary sao de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe malahelo mila ady ka mitady fahaverezana amin'ny fiainana. Na koa hoe mpanan-karena ty ady ka manely nefa voavory. Zany ny voka-dratsy ny fitiavana ady amin'ity fiainana ty. Ka tandremo ny ady amin'ny fiainana avako abe. Rehefa tojo ady, aleo misitaka. Misy fo moa fiteny hoe raha tojo ady amin'ny adala, ny manam-panano mandefitra. Tena afatra ny taolo zany. Fa rehefa ianao ny endry, mbola mitady ady amin'ny adala, ianao mitady avizanana zay. Ary ifindrany adalany, fa tandremo, mifankatiava, manaova pirala, sy mpianada, manao velo rano am-pitiavana. Ka izay no fanampiny no imbonana. Entaniko zany ianao, indrindra fa ianao tanora, mba hatsiaro fa malagasy ianao, ary Madagasikara no firenenao. Vitsiny mambetraka an'izany ao am-pony tanora am'izao lomay andeha andafy, lomay andeha iboaka. Adininy hoe malagasy izy ary Madagasikara amin'ny firenena. Tsy indriko aminao zay tanora. Tsisy mahasoa anao raha tsy amin'ity firenenao ty. Ka na volo-koditra samihafa no misy. Firazanana samihafa no feno. Ary arena tsy mitovy no hita. Dia tsy mampisaraka ny samy malagasy ray eto Madagasikara zany. Tsara ny mifanonotra amin'ny fiainana. Zay ny anitanako atsika. Misy manko zany mahita amin'ny volo-koditra samihafa de iny ny entina tsy havanana. Diso anao. Firazanana samihafa dia iny ny entina tsy havanana. Ny arena tsy mitovy
de iny entina tsy havanana, tsy ampisaraka ny samy malagasy raha eto Madagasikara zany, fa tsara ny mifanonotra amin'ny fiainana. Toy ny mahazatra moa de misy tantara famaranana an'ilay fandaharana, fa androany kosa dia fampahafantarana vorona iray mba haka-tsika lesona amin'ny fiainana, sady fahalalana ho antsika ihany koa zany. Manontany aho hoe fantatrao ve drakidraky? Amin'ny avaratra baka drakidraky na ino ma? Ganagana. Drakidraky na ganagana io de vorona manidina. Manidina izy io tany am-piandohana. Fa rehefa nompindra olombelona izy io de tsy nanidina intsony. Fa ny dia amin'ny drakidraky na ganagana mbola manidina any anaty ala any. Hatram'izao io drakidraky io tsy mba mikotrika rehefa nompiana, fa ny akoho no mikotrika azy. Asa na haitsika zany. Mazava be fa rehefa foy izy, lay drakidraky na le ganagana de manao fomba ny akoho, satria izy no nahafoy azy de zatra manao fomba ny akoho. Na misy elatra aza izy tsy manidina intsony. Fa ny drakidraky na ny ganagana zay any anaty ala any de manidina mitady sakafo, ary mahatonga lavitra satria vonona ny amelo-tena. Ny kisarisary ataoko anareo eto dia drakidraky na ganagana de sika malagasy, fa zaraiko roa, de drakidraky ompiana de malagasy Antanàn-dehibe, zay ny volavolaina tamin'ny fianarana, zatra ny toloran-tsakafo mihidy ao anaty garaba, zay tsy mahay mikotrika na mamelona ny tarana intsony, fa kotrehiny hafa vao velona. Miondrika lava eo am-pihinanana, ka tsy manatsafidy amin'ny fiainany rehefa lehibe, sady tsy mahay no tsy sa manidina, zatra mitarain-dava, ga drakidraky baka. Rehefa misy zavatra ilainy, na nona izy, na mosary izy, na te hisotro rano izy, de miandro omena. Notazaina tamin'ny tahotra, satria zatra sesy amin'ny kakazo, hatramin'ny finoany aza dia ialohavana amin'ny tahotra ny hoe matahoran'Andriamanitra. Fa maninona raha atao hoe ampitiavana, tiavo ny Andriamanitra ao. Tsany anidina satria matahotra ny anjera, sao koriny namany, zatra ny fiompiana, ny tolora-potsiny, miandry sakafo de mitaraina. Fa drakidraky anaty ala de ireo malagasy any ambanivohitra, miazona ny fomban-drazany, mikiry amin'ny alalan'ny tenany manokana mba hanidinany. Izy ihany mikotrika zay avelona ny taranany. Enina tsy taranany aza, fa everiny fa tsy afa-misaraka aminy araka amin'ny fomba, de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe drakidraky mikotrika todim-boay ka mitambitamby rano isehana. Izy ireo no mamelona ny aty Antanàn-dehibe rehetra, indrisy fa lasa lasibatra amin'ny mpanao fiazana, le olona mpanao asa fiazana toy ny mpanao lasasy reny zany, mba ahatonga le aretina. Misy aretina zay manko, aretin-jaza izy io, halo io ny aretin-jaza, halo fisaka ozy ny sasany, domena anarana hoe dahalo. Reo mpanao asa ratsy mankarary any ambanivohitra de jerem-potsiny toy ny tanina lavona, jerem-potsiny toy ny tanina lavona zany rehetra zany. Feny tsara ny mifanonotra amin'ny fiainana,
fianao ve fantanina tinya drakidraky na ganagana ny ompiana anaty garaba tsy manidina sa lay drakidraky na ganagana mikiry ny anidina amelona ny taranana. Jereo tsara aizany tsara inona ny tokony ho atao fa zay ny kisarisarytsika malagasy am'izao drakidraky ny malagasy ary drakidraky tsy mahavelona taranaka intsony fa efa ny hafa zao no mamelona ny taranany fa ny sisa mbola mikiry de le drakidraky any anaty ala le atao hoe drakidraky di ka ialako tsiny raha tohina indray ianao ny am'izay fa zay mba fijeriny Doria azy no hoe io anao drakidraky an-tanàmbe eo ampianarina tolorana omem-potsiny tsy samanidina de lasa vesatra ny hoe be diplôma tsisy asa satria tsy samanidina ka satria nitolora-potsiny ka fa mba jereo ny drakidraky any anaty ala drakidraky izy ihany mamelona ny tenany izy ihany no mbola manidina izy ihany no tahiry ny fomba mampanaony hatrany ampiandohany nefa indrisy fa efa tratrany alo fisaka aretin-jaza manko izy io maro ny zaza tratrany alo fisaka de ny drakidraky any ambanivohitra de tratrany alo fisaka am'izao tratrany aretin-dahalo amin'ny olo mizaza izy zany halo fa any ambanivohitra any izy am'izao dahalo zay jerem-potsiny tony tanina lavona ozy ny fitenenana atsidika anay zay kisarisary na drakidraky na ganagana zay move tsy tsapatsika fa zay mihitsy le kisarisary iainantsika am'izao raha tsy ny olo-kafa avy any ivelany no mikotrika ny atodinao de tsy foy tsisy taranaka ianao de atramina oviana ny ivelaran'ity firenetsika ty zay na tonga ana amin'ny teny hoe tsara ny mifanondotra amin'ny fiainana ity fandarana Doria ty nezahana mba anipina an'izay zavatra rehetra tokony harenina indisy fa efa maro koa zao misopatra mankahala ary isorako raha maheno anareo am'ireny olona makasitraka reny roapolo isan-jato angambany ny avy eto an-drenivohitra makafian'ity fandarana ty fa ny 80 isan-jato de any ambanivohitra any ahitanao fa drakidraky mbola te anidina drakidraky mamelo tena drakidraky mitazona ny fomban-drazany fa tsy le drakidraky anaty garaba ary izy zany tena azo lazaina hoe omby mahibe tandroka mizaka antserany ainy amin'ny asan-dahalo ny omby moako raha mahi ka be ny tandrokany la vo azy izy zay ny any ambanivohitra drakidraky tahaka ny omby mahibe tandrokany any ambanivohitra ny am'izao mizaka antserany ainy amin'ny asan-dahalo alaina sary moa de hoe halo aretin-jaza tena mahafaty reny evoevon-doha reny mahazo ny any ambanivohitra ka eto zany tsy miteny na iza zany mametra-panotaninany hoe drakidraky an-tanàn-dehibe ve ianao lay zatra anaty garaba sa drakidraky any ambanivolo le atao hoe di ka mbola anatin'ny manidina ary mbola afaka mikotrika ny taranany ahavelona azy azadiny fa raha ataony manampy sy manala raha tsy ny any ambanivohitra tsy velona ny aty an-drenivohitra satria any misinimponitra mamboly
ivelomany aty andrenivohitra. Ka raha tsy mihay maro ny drakidraky na ganagana manidina any ambanivohitra tsy haiko zay afaran'ny drakidraky an-tanan-dehibe ty ka kisarisary ndray zany no nanehoantsika niny loha hevitra hoe tsara ny mifanonotra amin'ny fiainana. Vasana tezitra ndray koa anao fa hoe nataony Imanovojery drakidraky koa ny atsika mba natao kisarisary zany. Zatra miondry dava eo am-pihinanana ny drakidraky an-tanambe. Ka tsy mana-tsafidy amin'ny fiainany rehefa lehibe. Tsy mahay no sady tsy mahay manidina intsony. Sady tsy mahay ny tsy boribory ny amin'ny valo. Tapitra ny fotoana antsika. Eto dia tsy maintsy mamerina amin'ny fialan-tsiny indray satria ohatrany maherihery zay fomba netiko ny teny azy teo. Tsy ianao ny teneniko fa tianana ny tsara. Zany mba faniriko ohatrany teny dadabe Tsiranana tamin'le niresahako anareo farany teo iny. Tianana ny tsara zay ny razako an'lesika. Ialako tsiny am'izay tohina. Fandarana Doria moa le alavana hoe domy ny rehetra iena-pitiavana. Zany fandomana zany raha tsy mafy tsy ny ao an-trano. Odo amin'ny herin'ny nitoy zao indray.